Misaotra antsika rehetra izay tonga eto feno ny efitrano ampiandohan'ity zava-dehibe izany mampiseho ny fahavononantsika hitady ny vahaolana tokoa ho an'ity faritra atsimon'ny nosy ity. Marobe reto mpiambana ao amin'ny gouvernement izay tonga eto androany tsy mitsangatsangana ny ahatongavan'izy ireo eto tompoko lasy tompoko vavy. Manana ny andraikiny tsirairay avy ireo minisitra tsirairay avy izay tonga eto ireo amin'ny fitadiavana ny vahaolana amin'ny olana izay mianjady amin'ny faritra atsimon'ny nosy ity. Tsy vao izao araka ny resahantsika teo fa efa nandritra ny taona maro mangataka nefa androany mandritra ny fotoana izay anaovantsika izao fitranandoha hitadiavana vahaolana izao. Aza mandany isika na dia iray segondra fotsiny aza amin'ny fifanomezantsiny. Aza manome tsiny an'ireo rehetra izay nitondra antsika tamin'ny lasa fandaontsika hitodika any amin'ny ho avy. Fiaindiana dia faravaovao no andrasantsika avy eto amin'ity fionana eto ambombe andro ity. Efa mijaly loatra ny mpiarabelona amintsika. Misy ny asa maika ary efa manao an'izany tsika rehetra. Ny eo anivon'ny gouvernement dia efa nanao izay rehetra azo atao ho fanampiana ny mpiarabelona amintsika aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Eo koa ireo mpiara-miombona antoka amintsika ny PTF izay efa manao izay azony atao ihany koa ao anatin'izany. Ary eo ireo mpiara-belona amintsika izay tonga na inisiativany manokana tonga aty. Isaoran'izany rehetra izany fa ny zavatra misy dia izao. Voalohany aloha mila apetrakantsika mandritra ny atrikasa tanterahantsika eto ity ny sin'ny fandrindrana tokoa amin'izany asa rehetra fanampiana ny mpiarabelona amintsika aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay, indrindra moa fa eto amin'ny faritra Androy. Raha ny volana jerena ho jerentsika izany any anatin'ny voamerana isan-karazany amin'ny atrikasa izay ataontsika. Raha ny teti-bola ho fanampiana n'ity faritra ity ny jerena dia mampanontany tena hoe fa maninona mbola tsy mandroso ity faritra ity. Izay no mila jerentsika. Mety miparitaka loatra ve ny asa rehetra ka mety ho mahatonga an'izany olana izany. Ka izay no mila jerentsika tompoko lasy tompoko vavy fa sanatria tsy fanometsiny. Izay no teneniko teo hoe ndaontsika hitodika amin'ny ho avy tena mba hitondra ny vahaolana maharitra tokoa ho an'ity faritra ity. Araka ny fantatsika ny taona 2024 ity no taona voalohany fampiarana ny antsoina hoe ODD na ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra. Izany hoe tsy tatsika fantatra fiditra tanteraka ao anatin'izany fanatanterahana ny ODD izany. Raha ataoko hoe androany antsika vao hanomboka amin'izany fitadiavana ny vahaolana izany. Ho antsika mpandray anjara ihany koa dia mangataka antsika hifantoka any amin'ny olana tena manahirana ny mponina. Oka tsy ho lany andro amin'ny adihevitra isan-karazany izay savoantsika fa ny tena mahakasika ny olana iainan'ny mponina no jerentsika. Voalohany amin'izany resahantsika foana ny resaka rano. Inona ny tolo-kevitra avy amintsika malagasy, izay ny tena zava-dehibe sika malagasy ary matoa tanterahantsika aty ambombe izao fionana izao. Fa tsy hoe natao tany Antananarivo dia any anatina hotely tsara be sika no mitady vahaolana fa nentina ty mihitsy mahita ny zavatra ty fotany. Nisy mety tsy fahalavorariana teo tamin'ny fandaminana rehetra fa izany rehetrarehetra izany tsara hita amin'ny masontsika koa hoe izao anie ny realite, izao anie ny zava-misy aty fotony ety. Fa hafa ny ainantsika ny ambony latabatra ny Antananarivo any dia anytsika matetika no be filaza dia milaza fa izao ny vahaolana ho an'ny faritra Androy, izao ny vahaolana ho an'ny faritra atsimon'ny nosy. Ka ho faranako ny teniko tompoko lasy tompoko vavy, miangavy antsika tsiraray avy aza lanina amin'ny adihevitra amin'ny définition kiresatsikereny any Androy. Okontsika tsy handano andro amin'izany fa inona ny vahaolana hoentintsika. Manana dilitsika androany satria andrasan'ny olona hoe iontinina indray ny vola lany tamin'ny fanatanterahana ny fionana tany ambombe io. Dia laha ny andro ny vorivory tao izy rehetrarehetra dia mifampijerijery. Fa inona ny vahaolana hoentintsika. Manana didy amin'izany tsika tsirairay avy. Izay hoe obligation de résultat mivoaka etontsika rapitro dia tokony mitondra vahaolana tsika hoe izao zavatra mivaingana na voaka ny malagasy. Laza teo
ny solitenany PTS ramatoa solitena maharitra ny UNICEF eto Madagasikara izy dia misolitena ny PTF rehetra na mpiara-miombonantoka amintsika raha nandray fitenenana teo nilaza izy fa vonona hiara-iasa amintsika mangataka amintsika tena miangavy efa mafy loatra tompoky lasy tompoky vavy ny aina ny vahoaka malagasy